misy miaramila be dehibe frantsay eto fa manina mba tsy napetraka zay fantanena zay ny ohatra ny miaramila ny miaramila ny Rusiana ny abetsaky miaramila frantsay tonga am'izao fotoana zao ary tsy vitan'izany fa tsy nahazo alala miaramila frantsay be dehibe zay miparitaka maneran'ny Madagasikara antsika miteny zao mazava ho azy fa manana ny fiandrianam-pirenena antsika malagasy raha misy miaramila miditra de tokony manao taratasy mazava tsara izy fa zavatra tiako tenena hoe gaka ny fitondrana am'izao fotoana zao mahita miaramila frantsay be dehibe manerana Madagasikara zay zavatra zany tsy zavatra sarotra ny accepter bitsika zany satria fa efa nisy azadinoa fa ingay Andry Rajoelina miaramila frantsay nakazy teto ary zavatra tsy azo atao zany ary ny frantsay misy ny nanameka ny amerikana raha naka ny filohampirenena Venezuela tany izy fa maninona akory zareo niditra teto naka ny ingay Rajoelina teto ka tiako tenena io hoe raha anisan'ny miaramila Rusiana de miaramila frantsay mibetsaka am'izao fotoana zao eto a Madagasikara amitsika miteny am'ty androany ity fa miaramila Rusiana mazava tsara zay fifanangatana koa tamin'ny frantsay hoe zahay de tsy mila piaro zay aloha nitenin'ny filohampirenena zahay tsy mila piaro na io frantsay io na io Rusiana na io sinoa fa raha anampy anay nareo de omeo fitaovana ny miaramila anay mba hiarovanay ny tenanay de omevo koa izy karazana stage zay izy inona zany tena atao zareo eto misy fitandraisana amina zay tranga tamin'izany ataon'izy ohatra koa miaramila russe miaramila frantsay aratsay io nisy ny fianana nataonao tany France tamin'ny hotely ataovo de fantaninanaky tely le izy satria misy tsika konge politika zany tsy moramora aloha mitondra an'izany politika zany izy zany teny raha tsika fatatsika tsara nataon'ny mpanjanatany ny frantsay teto sasa mantsy ohatrany hoe tsy fotsika miala am'le frantsay nefa tsika ty hiaraka amin'ny firenena-kafa indray de rehefa miaraka amin'ny firenena-kafa de ampitahorina tsika tsy maintsy miara-miasa amin'ny firenena vela fa ao anatin'ny fiara-miasa amin'ny firenena velany ianao tompoko no mitady ny tombontsoa anao hoe misy ho an'ny vahoaka ve fa tsy hoe ny 7 isan-jato any endry zareo de ny 2 isan-jato nanao zany zavatra any zany azonao atao ny miady azany ary zay ny ilana mpitondra fanjakana matanjaka sy mahery sy be mokondora izay ny filaza azy afa kely mihitsy nasanao le be mokondora tena mila zany mihitsy am'izao contexte amin'ny lafiny resam-pirenena géopolitique mahita satria mijery le fihetsiky ny filo amerikana amin'ny zavatra ataony tena ohatrany setrasetra américain salame allo yena nareo amin'ny radio ento azafady aloha papidina kely le radio fa fa ohatrany manako zay mihitsy azafady zay angamba zao ranga maninona de ometsika tsy loatra le manampaizana malagasy zao ane mahatonga an'ireo taranakareo manampaizana ny misy niezaka nataon'ny ray aman-dreny na mpianatra ny zanany ary misy ihany koa niezaka nataon'ilay olona ka natonga azy no manampaizana izany hoe navita fianarana ambony teto amin'ny université amin'ny Madagasikara za zany miaro an'ireo satria ny antony tsy milaza ho ny tena koa manampaizana fa mba nisan'ny olona ny ka fianarana fa izao petratsika amin'ny toeran'ireo tanora ireo za zao de mahita maro ny olona navita fianarana tamin'ny politika teto Madagasikara teto tany Dego misy teto votovorona tena zako miteny anao fa mandray karaha-molotra iny le ny olona reny satria ilain'ny olona ny fahaizana fa ny teto amintsika ve reo olona reo mba nijerevana hoe na inona asa ataona na inona asa ataona mba misy ve mpanampiana na mba misy ve hoe tongotalana avy amin'ny fitondrana amin'izao indrindra fa tamin'ny andron'ny Rajoelina atao anatin'ny fitondrana Rajoelina ny tena nahitana an'izany hoe de cerveau tena goavana be eto Madagasikara jereo fa trampy zao ny dokotera ataontsika hoe professeur amin'izao fotoana izao mahita asa ny velany le olona ny karaha manao ve eto tsy mampitamin'izy zany amin'izy
fa mety tsy mitovy akory amina ataoko hoe inspecteur de police anankiray nefa tsy fotoana ny anarana fa maninona le manampaizana amin'ntsika tsy matoany hoe mpanao politika anankiray manana viny hitondràna firenena de tsy maintsy manampaizana no ao ambadikana taty dio zay fa tsy ny mpanao politika sy ny anatan'izany no anana viny fa ny olona manampaizana ka amiko a tonga ny fotoana am'izao fotoana zao izahantsika anomezana toerana any tanora sy ireo manampaizana teratany malagasy ianao ny indraindray za mamapalely zany misotra betsaka anao nanamarika an'izany fa ianao rehefa ndraindray ianao a menace ho an'ny olona tsy nianatra rehefa zay mibe de be eo am'le fitondrana satria ianao a tsy maintsy tsy mahatanty ianao zavatra tsy mety a de tsy maintsy hiteny ianao fa de raisindrareo menace ianao le président CCC le champion du monde en mathématique amin'ny algèbre de zavatra taritarisina tany amin'ny fitsarana le izy a i Sami a namana Sami a ny professeur Velandremblola ary ny tenako a nameny ministère-ny presse le certificat de reconnaissance izy zany certificat name an'izany koa moa ministre Max Fontaine nay a certificat de reconnaissance zany raha eo amin'ny lanjany hoe distinction honorifique sy de misy za milaza amitsika fa raha mba zay zavatra mba nataon'ny teny zany za tsy hoe tsy maintsy tokafy a nataovy an'izao a ny distinction honorifique ambany indrindra ne tsy raha nilaza ny etina tefenina mba nitenako ny flou africaine voalohany floan'ny international primatological society a flou fa 4 an'izany fikamban'ny raisam-pirenena zany fa zéro fankasitrahana ny distinction honorifique tsy namena mandraky tiany androany tsy nisakana zany satria tanindrazako ny zany fa ny situation zao tamitsika ny nafarany tety vacataire nefa niova ave zay efatra etona vacataire atao foana hatram'izao tsy hoe tsy nangataka niditra tany ena ny aviny fa de ina moa namena docteur honoris causa namena zay kosa aloha isorako ny président ny université Antananarivo teo aloha satria tsapony eo mba navita be anao tao amin'ny université nanofana mpianatra niatoko mpianatra etsetratsitra de namena honoris causa fa tsy nataoko problème tamin'ny zavatra natako responsable any ao médecine vétérinaire en faune sauvage natao ny asa foana ny tena ao anatin'izay koa nefa satria zavatra misy anisan'ny andeha ataoko hoe nresaka faux diplôme iny satria be de be any koa zany le misantoko manampaizana de reny koa mety hitan'ny olona indraindray hoe ajerevanao ny diplômany a fa tena ohatrany tsy mifanaraka an'izany a de reny nitsaran'ny olona manampaizana rehetra satria zany article amin'ny publication prédateur zany a faux diplôme misy ane zany eto amitsika reo ady ataon'ny fanjakana io zao rehefa mba niteneny izy de isorako mpitondra ankehitriny aloha fa tena nijery an'izay izy areo mpampiasana an'izay tsika zany a Madagasikara mana-karena Madagasikara manamanampaizana fa aloha kosa sy vanina koa le manampaizana fa diplôme zany manasiazana diplôme salame allo ento mirava tompo miravanao professeur faly mihitsy rehefa ianao leloko amin'ny radio izany ny olona nianatra mahay ary mafeny zaka teneny sy resany amin'ny olona fa ny manahirana eto nge monsieur le professeur de zao hoe resaka toekarena ianao mba manandrana amin'ny resaka toekarena io any anaty Facebook fa tsy mahazo zay fa tsy diny tsy tafoana le fanimtivy misy mandefa zao any be de be mikasika ny hoe ohatra hoe lalana any ambanivohitra de azo atao amina asatana maro izy io fa inona misy gasy any no milaza hoe aizany vola aizany angalana vato nefa vato berany Madagasikara io de vao maro safako manina hitako an'iny hoe any Vietnam de aiza io karazana iny ty zavatra maniry be eo anosy io hoe azo anamboarana zavatra be de be io de mipiblieko hoe ho anareo mpanao asatanana mba jereo ty sady manadio anareo mahazo matière première fa tonga de misy manao hoe tsy vitany gasy zany izany lohan'ny akamaroan'ny malagasy monsieur le professeur ohatran'izany de misy nanaratsy be misy ny tourisme hoe tsy mainininy fa me professionnel manao an'io de zao nisany namaly professionnel na tourisme hoa de zao ny hôtelier de ny restaurateur de ny guide de asa hoa misy professeur sy docteur asdera mombana tourisme ave fa sivy manao an'io izy amin'ny situation tsika an'io de hitanareo inona ny voky fa misy paramètre raha malaza raty Madagasikara ny velany any insécurité malaza raty tsika ny afampitena lalana tsy mandeha amin'io izy any transport surtout aérien ny eto amitsika ny surtout ato anatiny ka ahoana moany ampandrosin'ny tourisme am'izany ny resaka tourisme nareo to mba niezaka le raha matomisika io a naka ny hevitsy ny mpendraikitra mpandraraha anatin'ny tourisme sy ny asa tanana rehetrarehetra ahafahana manao code ny code de tourisme gasy izy efa 3 taona lasa tokony avaozany
de teneniko le olona hoe andana le fasoazy professionnel anareo zany fa raha situationtsika an'io raha ny fantatro a full point io a misy site balnéaire isan'ny tsara eto Madagasikara izay mbola mpianatra tany Tamatavy atsasakatiny avy eo Tamatavy mandeha full point fa am'izao fotoana zao nge misy le professeur ataonao adiny 10 Tamatavy full point izay lalana 65 kilomètre ahoana moa le patrosy-matsika any am'izany sahirantsika nefa raha io tena vitantsika ny tsara ohatra hoe tsy mila mangady tany sy ny namany any miaraka lazainao zay fa ny manahirana ho ady zao hoe ny manam-pahaizana toanao a manana ny atao hoe etika de déontologie ary surtout honnêteté intellectuelle de rehefa matsapy ianao tsy kosa tsy mety manao fa ny mpanao politika gasy toko mba tsy lazako izy rehetrarehetra de tsy manana an'io tsy misy honnêteté intellectuelle io a tsy misy ya ny resaka moa ianao teo namana ny ministre ny tourisme ankehitriny ary zay menada mbola mietrehetry ny eo anaminy akoatrany natao tamin'ireo ministra sasany a satria tanindrazana embonana ny diliana de ahonana ampandrosotsika ety satria indraindray koa le famezana tsiny fotsiny tsy mamaha olana mihitsy neny akory a fa kosa fifanakadozakevitra ary zay niona zay fa tamin'ny taty avelany taty de tongavany am'bro de miresaka somatsatsika ity izy de resaka fizezana indraindray a mieritreritra foana hoe mila verina ve ny karatrisan-day satria rehefa tena nytereniny frantsay tsika tamin'ny resaka karatrisan-da hoe tsy maintsy misy karatrisan-da de tsy maintsy manao an'izao a ohatrany nandeha any le izy a nadio any ny tanàna teo kady fotsiny misy an'izany hoe fotsitavo zany frantsay izy io rehefa hoe andalo eo i fotsitavo a tena madio kady fotsy ana tena madio ny tanàna satria matahotra zany hoe mila ampitahorina aveo fa raha samytsika samy malagasy miteny hoe diovy ny tanàna afanga io any la aza mifampiteniteny fa olon-dehibe a tsika tsy mifanaja aloha fa izay zany miteny hoe mila misy lalàna petraka eo ary le lalàna fitiavana ary tsisy firenena androso mihitsy raha tsy misy ny discipline olona ny discipline zany tsy androso zany kanefa tsika enjana be any tsy fanaran-dalàna raha vao atao anaty hoe manara-dalàna kely de fa misy ny tsy mahita anay madiniky mahita ohatrohatran'izany mahanitra tsy mahalala ny fahorianay ohatrohatran'izany de milalao an'iny koa moa le mpitondra tadidiko sara to moramanga hoe raha izany lany eo de avelako ivatro ty amin'ny arabe any nareo a nefa de ambaty vio fa nanao ny tsena tsara be mihitsy de zany hoe ianao ihany zany mampirisika ianao zay olo mba fidy mpitondra fanjakana ny atonga an'le olona tsy anara-dalàna ivatro ty ivelany satria rehefa mitena zay anao de mifidy anao ny olona de lany anao a de io le olona eo embouteillage io foana zany am'le toerana zany zavatra zany fitaizany zany ary fampiaran-dalàna zany hoe niza mpitondra zany tokony anaiky fa misy lalàna tokony atao eto misy discipline tokony atao fa tsisy firena mandroso zany nefa tsy mpanara-dalàna ny olona ao aminy zay tokony ekeny zay ary mpitondra ny tokony modely fa raha ianao kosa ave miteny amiko manaova an'izao nefa ianao hitako ny zavatra ataonao de ahoana moa ny anakaiky an'io migasy ny mijery hoe modely ve le mpitondra de miaraka amin'iny mova mifetsiny ka ty toetsaina iovainy ty resahana foana fa io tsy miova automatique io misy fampiaran-dalàna io androanday ianao $3 mety higadrana hotely taona zany ny an'olona rehefa piarina ny lalàna fa raha eto ngamba misy an'izany tsy tantara géographie tonga de eny amin'ny 13 mai indray tonga de eny amin'ny 13 mai indray ka tsy voavantsika ntsony le hoe ty lalàna ty tokony atao fa eto rehefa tsy manao kolokolo efa lasa kolotsaina rehefa tsy manao kolokolo ianao de ohatrany hoe anao tsy mahalala ny ataon'ny olona de anao tsy mafa manova de lanjary fiainantsika le izy de indraindray ianao miteny hoe normal ny laharatsika raha tsy mety mivoa mihitsy am'resaka transparence internationale nefa miakina am'ireny fatokisany mahita rangainao sociale ao anatin'le firenena alobe indray satria izy mamely an'ireny lanceur d'alerte iteny ry Botswana ry Rwanda zay ao anatin'ny ady atrano Rwanda anisan'ny laharana tsara mihitsiny satria tsy misangy reny mametraka ny lalàna reny ka zay samy nosoerandreny mienaka rangava za tsy tsiritra firenen'olo hoe Ibrahim Traoré Mali etsetraetsetra fa vitatsika manova an'ity Madagasikara ty anaraka dokam-barotra vitivitana atsika de manao fandarinao arin'izay ao anatin'le zavatra resanao professeur zany raha hoe raha miparcoursnao mihitsy zany de tena misy leviteny vazaha hoe tena truffé na plein d'embûches zany anatin'le izy de raha mihaino atsika zao ny tanora hoe tena raha ny zavatra nataonao niaro ny voninahitry Madagasikara tsy ro satria zany hoe mitarika fikambanana iresa-pirenena amina resaka hoe amin'ny lafiny science primatologie zany de tena hoe raha vao misy zavatra misondifatra ao de tsy ianao professeur Tsonara Tsimbazafy eny fa tonga de le Madagasikara voatonotona ary voatsela fa voatamin'ny taona tary raha misy monkeypox na le variole du singe na finanana le mireny voaka New York Times zany atson'ny BBC tsy ministry ny fitontolo iainana tsy ny filoham-pirenena fa i Tsonara Tsimbazafy no fatany zany mamala ny fanontanian'ny BBC tsy amelandrareo ro vina anao na afaka miresaka aminay ohatrany hoe zany na tonga an'le izy zany zavatra zany ny olona tsy mahita satria zalo no hitan'ny olona
tsy de tsy maintsy midefendre tsy maintsy miteny tsy maintsy mamaly a satria BBC zany BBC zany manana ny toerana zany resa-pirenena arakaraka mivaly tenikeo na mivoaka ny olona midesaka BBC mandidire zany zavatra any zany fa nitetsiny tsy nahita zany atson'ny olona fantipatenena anatin'izany mantsy de hoe tokony ampiembotra ampiraviravin-tanana miampandonina zay mantsy li satria hoe mihinanao zao hoe raha ny zavatra nataonao midingana nataonao ny fametrahany toerana Madagasikara misetra resa-pirenena amin'ny lafiny io de raha ny hafa de hoe efa nahazo ary tsika hoe amin'ny lafiny baolina kitra tsy de teny hoe mbola nahazo tompon-dakan'ny Afrika tsy mbola nisy fa tonga de mahazo fankasitrahana amin'ny resaka distinction honorifique mbola champion d'Afrique tsika amin'ny resaka kanina na amin'ny resaka tranina fa zay ndreo nitondra havin'ny voninahitra Madagasikara de efa nahazo an'izany distinction honorifique ianao eo misetra ianao zao de fantatra hoe tena na chevalier de l'ordre national ary tsy azonao na titrana hoe tena hoe mbola vankatery ianao any amin'ny anjerimanontolo nefa ianao efa 4 taona atao anatin'izany tsy haiko ao ambadika zay zany ao ambadika zay le ohatra hoe misy message tiana ho ampitaina ihany zany ho an'ny tanora hoe tsy zany akory ny tokony ampiembotra raha azoko tsara le satria raha fijoroanao zao zavatra mbola ataonao de hoe tsy nilavolefina mihitsy ianao ninina tsy resaka voninahitra hoe ana titre personnel na ohatrohatran'izany le fa le hoe tena mba ezaka ianao metraka zavatra satria manana firenena ary manana ambo ianao zany hoe zay koa zaranga tsy ambaka ny hafa ao anatin'le izy voalazanao toringa fa zavatra siko teneniko verto ary mankasitraka anao satria zandra ndray mieritreritra ny fiainako mieritreritra hoe so zay mihitsy ny lalana ny tonan'Andriamanitra satria matetika ny fanomezana voninahitra mahatonga ny olona irery ary mahatonga ny olona okamo satria za fa nahazo an'izao hoe za fa nahazo an'izao za fa nanao an'izao nahazo an'izao tany ivelany za fa nameny andria de mahatonga an'le olona irery zany za ndray teny hoe raha misy rere zao foana ny teny professeur Roel Andriambololona amiko isaky misy zavatra azoko ohatrandreny na fanendrena ambony tsona tsy toeram-boninahitra io fa toeram-panompona zay foana ny teny Roel Andriambololona tamiko mampatsiahy zay foana izy anompo ianao matonga tendrena amin'ny toerana io raha tsy diso amin'ny tenan'ny professeur Roel Andriambololona anao san'le malagasy vitsy mbola mpikambana ao anatin'le académie aty Afrique zay sy professeur Andriambololona ihany no membre fellow ny African Academic of Science izy moa ny tao efa maty ny efatra ny ray aman-dreny Ratsimamanga Albert mivady ny Suzanne Ratsimamanga ny professeur Philippe Rassonevo ary docteur Andriamananjara Rajaona zay président ny académie malagasy taloha ary ny eo amin'ny toasa vao niampy zay ireo ihany zay sy professeur Roel Andriambololona ihany zay niampy amin'ny professeur Steve Goodman telo zany ny avy aty Madagasikara izy moa américaine fa zay zany aloha ampanetretena ny teneniko fa raha resaka hoe olomben'ny siansa zany amin'ny afrikanina sy amin'izao tontolo zao de mbo izay sy professeur Roel Andriambololona ka donc resika aloha tena seminary adidy zany rasinanao ary tapaka ianao raisitsika izy raha ohatra mbola tafaverina eo rehefa avy eo zay indrindra le izy fa tiako teneny hoe le message ho an'ny tanora zany ao anatin'le izy tsy zay indrindra tiako ampitaina ny tanora ny lalana hozoro anareo mila manana viny anareo aloha ary eo anatin'izany vy zany andalo lalana sarotra andalo lalana sarotra nareo reo anatin'izany hoe fahombiazana raha fahombiazana no ilazana amin'ny zavatra mpanandehananay impiry moa ny tena ny tsy latsa-dranomaso fa zao fotsiny tsisy fahombiazana ka mandeha amin'ny linina droite zany fa miolakolaka io miaka midiny io misy ranomaso ao misy lafa fandatsana fa zao fotsiny tsy milavonefina araka ny teneninao satria firenena ny mpantsina ny olona ary zay foana ny teneniko amin'ny namako zay moa zao izy fiarabanao taon'ny association des journalistes anay sy professeur Lili Rasson René de Roland atsoatsy de zay foana ny teneniko za tsy antso ny olona itsiriritranay fotsiny hoe ry professeur hoe Jonara tsy mba zafy nazo an'ity fatry ny eran-tany tsy de tsia ny masoandro sy ny volana samy mamiratra fa samy mamiratra amin'ny fotoanany ka izarana miratra tamin'ny alina ianao kosa mba iangaviko miratra amin'ny atoandro satria ny tanjona de Madagasikara mamiratra ny tanjontsika ka tsy afaka itena hoe zana miratra tamin'ny alina ihany ny tena katraka fa ianao kosa tsisy nahita ianao tany ohatrany nahazo zany tsy hitan'ilona araka ny teneninao teo na distinction honorifique any ambany indrindra ary hoe chevalier de l'ordre tsy mbola namena ny Jonara tsy mba zafy zany fa kosa tsy ny sakana zany hitondra ny voninahim-pirenena kanefa
voninam-pirenena mihitsy ny any andafo kosa aloha nahitany tena ary isorako ny any andafo zay eny ary ka zay indrindra maty satria tsy maintsy mametraka an'izany am'ty herinandro ty moa zany hoe ny fikambanan'ny mpanao gazety miaro ny tontolo iainana andalo raisy ny tiantso ty are miaraba tompoko salama e allo eny tompoko miaraba aina kely ny radio aminao na misitandao ary famasafakana zay ataosopanaadina mifasaretarehetra mahazony manabaizana fa ny manabaizana toko mahasotombony indrindra rehefa misy ny tolonazao fa tsy nahita hoe vahoaka zany ianao ka nahazo tombony afa-tsy ny fahantrana rehefa mipetraka eo amin'ny toerana manabaizana ny dika zany de zao mezaka ny olona ianatra ho afaka ny fahantrana de tsy miraharaha an'ilay vahoaka tokontolo de azakaka aloha raha verimberina ny Kristy satria tsy metaka any amin'ny vahoaka tsy mifiaina iny am'izay tokony hoe sy mifampisina eto amin'ny tasy ny fanjakana raha mijery fotsiny hoe fisamborambola tena sarotra ngeky fisamborambola e tsy mitovy amin'ny any andro ohatra zao any Amerika de samy hafa be mihitsy ny fomba fampandramam-bola ahafahana mivoatra ny fiaina mihitsy fa eto amintsika zay olona tokony atosika ohatra fotsiny tamin'ny andro valimana nisy tracteur be dia be nge novidina e fa rehefa namonjy-drazo ve da valimanana tsy tadiaolina le tracteur na haiko zany de fampandrosoana inona zany mety satria le vahoaka tatsara mazaina setra de toy zany amiko fotsiny zao de zao raha izany tompona andraikitra ambony na mpanolotsaina ambony obligation de résultat zany hoe mila vokatra ahoana ny anatsarana mivelitenandreo mponina valopolo isanjato tantsaha malagasy reo ary amena fanambo reo tsy ny tany na resaka misy fananatany ohatra zareo malagasy le tany malagasy e fa mbola misy ny tany colon zao any mahagaga eto Madagasikara ianao ny Mauriciana rehefa mitady tany manao baila fitetika amin'ny firenen-kafa ny anao mbola eto amin'ny tany razanao anao fa tsy mena an'le malagasy le tany malagasy fa reo anatin'le mena tany kosa de ameo fanamby izy hoe tsy maintsy mamokatra an'izao fa tsy manavatra varotsontsika zany zavatra any azo atao ministra ny fanjariana tamy malagasy ny ministra ny fambolena zay tokony ame fananalandreny taxe sy ny namandreny amin'ny fitaovana fambokarana malagasy fa nefitsika zao vary velany zany zay le obligation de résultat ary ahoana ny anasarana velitenandreo olo ary mifandrayan'le Ibrahim Traoré teo hoe ahoana ny fitsaboana ny fampianarana ny zanak'ireo tatsaha valopolo isanjato reo fa insécurité mbola misy tsy hipetraka any ambanivohitra ny olona nefa zavatra amboara zany satria malagasy daholo ny tantana raisitsika ny antso manaragary miaraba verina monsieur le professeur ny resaka moramanga vitsivitsy ianao za io zanaky moramanga iza koa nasany toyny marathon misy ny tany amin'ny Bianco fa tam'izany tsika ny 2012 fa tam'izany ny Bianco dia anti corruption corrompu tamina nomezany nio trano hoe école sa inona de fa ny mairie potika tanteraka mairie Moramanga io nanao an'io atao tsenana financiena Ambatovio teny zay tam'izany hoe mety engeny tsena atao votanana fa miteraka embouteillage io miteraka tsy faina fty anatra miteraka loto fa ataovy any amin'ny sisiny io zao no valiny azy tam'izany hoe zao ny tsy mahay développement ny teny zay tam'izany nanazava hoe tsena anaty trano tsy mitovy amin'ny tsena velany trano fa raha anaty trano any tsena raha zatony eo de zaty any azonao apetraka ao fa ny any ivelany reo zanao mety hoe hoe zaty ny ataonao eo vitany mpivarotra eo manao an'io misy ronjato maverinareo anaty trano le aminy eo azy fa raha vao misy ray fotsiny tsy tavita ao vaty eo velany mivoaka atao daholo le ao de nivoaka an'izao monsieur le professeur nivoaka daholo ao avelany Sinarabert tena sako am'teny zany tsy misy commune urbaine bordel indrindra eto Madagasikara akoatran'io Moramanga io efa voatetiko daholo ny renivohitsy ny district teto Madagasikara anaky telo angamba zay tsy hitako fa io ny tenitako hoe bordel sy potika indrindra no nataon'le maire tao iny de izy rehefa mamevitra zany ianao mba nianatra zavatra hafa ny tenen'le olona zay lazako hoe ny akamaroany mpanao politika gasy tsy miainanao nianatra sy manam-pahaizana io tsy manana etika tsy manana déontologie tsy manana honnêteté intellectuelle misy ao to tsy de tena fanontaniana moa ny azy zany fa manampy ny fanazavana am'le resahana teo ny tena tiany itsika tongavana io ma zany de hoe efa misy azy vonina